Manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy rehetra naiza misy anao manaraka izao vavaka sy fampahirezana izao ary miaraba anao ihany koa tonga soa eto. Ampifaliana sy ampitiavana lehibe no izarako aminao indray ny afatr'Andriamanitra amin'ity andro an'ity, ary alohan'izany dia manasa anao hiaraka hivavaka isika ary mangataka aminao mba ho raisinao toy ny tena avy amin'Andriamanitra izany, satria ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Voninahitra ane Jesosy Kristy dia ho anao irery ihany, satria ianao no nanome anay izao tombonandro, tombotaona mahafinaritra izao, ary ianao no mbola mitaona anay eto Andriamanitra mba hafahanay Andriamanitra mandre anao amin'ity andro an'ity. Ka dia manasa anao izay Jesosy Kristy mba hiasa amin'ny fahafenonao eto ianao, ary eo ka mifanahinao hanazava ny sainay, hanokatra ny sainay, ny fahalalanay mba hatakaranay izay hevitra ny soratra masina omenao anay amin'ity andro an'ity. Ary ny tenako manokana Andriamanitra dia ka mba tsy hiteny araka an'izay fahaizako, fahalalako Andriamanitra, fa ianao no kapiteny eto. Eny Andriamanitra, ka mba hosolombavanao amin'ity andro an'ity, ary ny teninao Andriamanitra tahaka ny ranon'orana hoy ianao izay milatsaka amin'ny tany ka mamonto azy, ka mampaniry azy Andriamanitra zavatra tsara, dia ho tahaka izany ihany koa Andriamanitra ny teninao mba hilatsaka ato anatinay, mba tena hamonto anay. Eny Andriamanitra, mba hamoa zato eny izany teninao izany, fa tsy hiverina foana any aminao. Ho voninahitra ny anaranao irery any Jesosy Kristy, ka dia mitenena aminay tsirairay avy, ary eo ka mifahifan'i Jesosy Kristy irery ihany no hanapaka aminay tsirairay avy rehetra, naiza misy ny tsirairay avy Tompo, ary hanapaka amin'izao fotoana izao, ary voninahitra rehetra ane dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Lohatenin'izao avatr'Andriamanitra izao dia hoe aoka ianao ho mpamindra fo tahaka an' Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy ihany koa milaza ny amin'ny Lioka 9:5-7 hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Filazantsara no soratan'i Mateo 5:20 dia ny 9:7 ka hatramin'ny 5:30 no andraisantsika fampahirezana izay hanasako anao hatrany mba hamaky sy handinika izany. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity moa dia fanoharana ny nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ilay mpanjaka iray izay nanana trosa tamin'ny mpanompony, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa io mpanompy io dia nitrosa talenta iray alina tamin'ilay mpanjaka izany na tamin'ilay tompony. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy sy mivady aman-jana mba mifananandretra handoavana ny trosa, kanefa rehefa niankohoka teo anatrehan'ilay mpanompo izy ka nangataka taminy hoe omeo andro fa alohako ny anao rehetra, ary ny tompony izany mpanompo izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Ary nefa rehefa mivoaka avy teo izy, rehefa nahazo izy ny famindram-pony lay tompony rehefa nafoy ny trosa rehetra teo, nafoy ny trosa rehetra tamin'ilay tompony eny fa na dia lehibe tokoa ary izany trosany izany, fa rehefa niankohoka izy dia nafoy n'ilay tompo ny trosa rehetra. Fa ny zavan'izy rehefa mivoaka izy ka nahita n'ilay namany izay anana ny trosa denariazato, dia nosambonina izy ka notrahona ozy izy ny tenin'Andriamanitra, sady voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na dia niankohoka ary ilay mpanompo namany, ilay nitrosa taminy, ny fona taminy, niankohoka ny fona teo anatrehany, dia nampanao azy tany an-tranomaizina izy mandra-pandoha ny trosa. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia voalohany indrindra aloha dia fanoharana no entin'i Jesosy Kristy nampianarana ny mpianatra ny amin'ny famelan-keloka, ary izany tenin'Andriamanitra izany dia ho anasa ianao ihany koa. Jesosy Kristy dia manao ity fanoharana ity ampianarana anasa ianao ny amin'ny mahazava-dehibe ny famelana ny heloka, ny amin'ny famelan-keloka, ary tsy hoe famelan-keloka ihany fa indrindra ny hamelanao ny heloko ny hafa. Eto ilay mpanompo anankiray izay nitrosa talenta iray alina dia rehefa
rehefa tsy nanan-kaloha izy ny ankohoka teo anatrehan'ny tompony dia onena azy ny tompony ary nafoiny ny trosa. Tahaka izany koa zasenao, ninonina izay rehetrarehetra vitatsika teo anatrehan'Andriamanitra, ny eloka rehetra, ny eloka bevava izay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra dia tahaka ny trosa ireny. Ny fahavetavetana rehetra izay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra dia toy ny trosa ireny. Eny zany hoe ny olona anankiray rehefa mbola tsy mibebaka tamin'ny fahotany dia tahaka ny olona izay ananan'Andriamanitra trosa, ary zany trosa izany dia tsy maintsy aloha ary mitahaka izany Andriamanitra. Ary tadiko tsara fa tsy misy afaka mahavita mahefa ny trosany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izany indrindra no nanomezany an Jesosy Kristy, satria tokana ny afaka mahefa ny trosantsika rehetra dia Jesosy Kristy, tokana ny afaka mahefa ny trosan'ny olona dia Jesosy Kristy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny eto amin'ity fanoharana ity na dia nahazo famindram-po tamin'ny tompony ary ilay mpanompo anankiray dia tsy nahay izy namindra fo tamin'ilay namany. Nefa eritrereto hoe inona moa ny dikan'ny na hoe inona moa ny ny dikany hoe denaria 100 manoloana ny talenta iray alina. Eny na hoe ny zavatra nataonao teo anatrehan'Andriamanitra par rapport ny zavatra izay mety nataon'ny namanao teo anatrehanao, na hoe fahadisoanao ny fahadalana izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra noho ny zavatra kely ataoko hoe tsy misy dikan'izay nataon'ny namanao nefa ny hitananao alahelo amin'ny namanao, tsy mahay mamindra fo ianao amin'ny namanao. Fa tadidio tsara fa Andriamanitra dia tsy mamela ny elokao raha tsy mamela ianao ny eloko ny hafa. Fa Jesosy Kristy rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia Jesosy Kristy nanefa ny trosanao rehetra. Jesosy Kristy namono fahadisoanao rehetra teo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny voalazako teo hoe tsy misy olona na dia iray afaka mahefa ny trosany eo anatrehan'Andriamanitra, kanefa ny olona tsirairay avy rehetra raha tsy mibebaka amin'ny fahotany raha tsy miala amin'ny fahotany dia tahaka ny olona izay ananan'Andriamanitra trosa. Ary izany trosa izany raha te hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy aloha. Kanefany amin'ny maha-olombelonanao manokana dia tsy afaka mahefa izany ianao, fa tokana ny afaka mahefa dia Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy rehefa nahefa ny trosanao teo amin'ny hazo fijaliana noho ny rano izay nalatsany dia maimaim-poana izany fa tsy nangataka tambiny Andriamanitra. Tsy nangataka tambiny Andriamanitra fa maimaim-poana izany. Ny tian'Andriamanitra ampitaina amin'asa ianao amin'ity androany ity dia hoe aoka ianao ho mpamindra fo tahaka an' Jesosy Kristy, aoka ianao ho mpamindra fo tahaka ny rainao. Satria ny rainao dia mpamindra fo dia tsy iza fa Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka dia aoka ianao ho mpamindra fo, aoka ianao ho zanaka anahaka anazy, ho mpamindra fo tahaka azy. Rehefa mandinika izany trosa izany hoe talenta iray alina sy denaria 100 dia tahaka ny hoe iray hetsy sy ariary 100. Tahaka ny hoe ianao izay namono olona, kanefa rehefa tena mibebaka ianao niala tamin'izany ianao dia nafan'Andriamanitra, tsy tsarovan'Andriamanitra intsony. Kanefa misy olona izay mety nangalatra na mety nanao zavatra ataoko hoe tsy dia zavatra lehibe loatra fa tsy hainao mamela azy. Na hoe nisy olona nisambotra ianao nitrosa tamin'ny olona iray hetsy dia nafoin'ilay olona maimaim-poana taminao izany, fa raha nisy olona kosa nitrosa ariary 100 taminao dia notroainanao na hoe noraonanao, nosamborinao.
ry hava-malala, aoka ianao ho mpamindra fo tahaka an' Jesosy Kristy, ho mpamindra fo tahaka ny rainao. Raha Andriamanitra marina ny rainao dia mila manahaka azy ianao. Ary mbola averiko ihany hoe ny heloka rehetra dia egalina trosa eo anatrehan'Andriamanitra, ary mila hibebahana fa tokana nafahan'ilay mpanompo iray izay hoe nafahany afaka tamin'ny trosany rehetra dia mifiankohofany teo anatrehan'ilay mpanompo. Izany dia midika fanetretena. Tena zava-dehibe ny hatakaranao izany, ary mino fa fanahy masina dia hampianatra anao betsaka kokoa, ary hampafantatra sy hampatsiahy ianao izay rehetrarehetra olona mbola nananao heloka na hoe mbola tsy navelanao ny helony, ny fahadisoany. Ary tahaka ny hoe olona mbola nananao trosa. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia marina fa mampianatra antsika Andriamanitra ny amin'ny famelan-keloka, ary tena zava-dehibe ny amelanao ny heloka ny hafa tahaka ny namelan'Andriamanitra. Azafady. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka ao no aoka amelanao ihany koa ny heloka ny hafa. Ary mety ilaza ianao hoe ifimpiry aho zay no namela ny elo fa amin'ity ndray mitoraka ty efa tsy vitako intsony fa efa diso tafahoatra ny nataony ahy. Fa ahoana hozy izy Jesosy Kristy rehefa nampianatra ny mpianatra izy, ary tsy hoe mampianatra ny mpianatra ihany Jesosy Kristy fa amin'asy ianao koa. Ndao nefa vakintsika eo amin'ny 1:20 sy 2:20 hozy izy Jesosy, hozy izy i Petera rehefa nanantona izy dia hozy izy hoe tompoko impiry moa no hanotany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby fitopolo. Hatramin'ny impito amby fitopolo. Zany hoe fa 70 sy efajato zany no mila mamela heloka. Zany tena zava-dehibe izany ry hava-malala, tsy hoe tany saina koa hoe impira zay no namela heloka taminy, fa ny dikan'izany dia tsy tokony hitsahatra ianao hamela heloka ny hafa. Tena zava-dehibe, ary indrindra fa ny tenin'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra antsika eto dia tsy ho an'ny olona n'izao tontolo izao, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra. Firifiry ny zanak'Andriamanitra tsy mahay mamela ny heloka ny hafa, tsy mahay mamela ny fahadisoan'ny hafa, mitana alahelo, tana fahatezerana. Ary indrindra ary moa hoe rehefa mahita ary izy dia mivily, nefa milaza izy fa hoe efa namela ny heloka ny rahavaviny na ny anadahany, kanefa rehefa mandalo eo izy dia rehefa amin'ny toerana izay mety misy ny rahavaviny na ny anadahany dia mivily lalana izy satria tsy te hahita. Ny dikan'izany dia mbola maloto ny fonao, tsy namela ny heloka ny hafa ianao, tsy namela ny heloka ny rahavavinao ianao na ny anadahanao ianao. Ka amin'ity androany ity dia mampirisika antsika Andriamanitra mba hamela ny heloka ny hafa isika, tahaka namindran'Andriamanitra fo amintsika no aoka mba hamindrantsika fo amin'ny hafa ihany koa. Ninonina izay rehetra nataony teo anatrehanao, fa tsaroa fotsiny izay rehetra nataonao teo anatrehan'Andriamanitra dia mahay mamela ny heloka ny hafa ianao. Amen. Raha tsy hoe mihevitra ianao fa tena hoe parfait anga teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy na dia iray ara fa mpanota avokoa ny olombelona rehetra. Ka rehefa navelan'i Jesosy Kristy ianao dia mahaiza ihany koa. Rehefa nafoin'Andriamanitra ny trosanao dia mahaiza mafoy ny trosanao amin'ny hafa ihany koa. Ary famelan-keloka moa no nampianaran'Andriamanitra antsika, fa ho amin'ny alalan'izany ihany koa dia
tena hoe ny zavatra ihany koa izay voaraiko ao anatin'izao dia hoe raha kristianina ianao ka nisy olona nitrosa taminao ka tsy manan-kaloha izy dia afoezo ny trosanao, afoizo ny trosanao. Amen. Fa Andriamanitra mandray an-tanana izany ka voninahitra ny eo an' Jesosy Kristy. Amen. Misaotranao izay Ray Masina ny amin'ny teninao makasitraka indrindra satria Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara mandrakariva. Eny mahalala ny hevitra hiverana ho anay ianao Andriamanitra dia hevitra tonga fiadana fahatsoloza. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampianaranao anay ny amin'ny famelan-keloka Tompo ka dia mangataka aminao izay fanahy masina mba asehoanao anay izay rehetra mety olona mbola tsy navelanay ny elo na mbola anananay alahelo Tompo mba tena hoe tahaka ny namelanao anay koa ny amelanay ny eloka ny hafa ka dia misaotra anao izay ny amin'ny famelan-keloka Tompo ary mamindrafo aminay tsirairay avy ny amin'izay rehetra mbola mety hoe alahelonay amin'ny afaka ampianaro izay ary aporsio izay ampafantaro anay Andriamanitra izany mba ahafahanay manantona ny olona Andriamanitra izay mety mbola nananay alahelo ka amelanay ny fahatsoany na amelanay ny eloko ny hafa Andriamanitra mba hahatonga anay ho vavela eloka, mba hahatonga anay tena hoe afatrosa tanteraka eo anatrian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary voninahitra ny dia ho anao irery ihany. Amen. 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 Ka dia manasa antsika tsirairay avy rehetra angataon'ny Tompo eritrereto izay rehetra mbola nananao alahelo dia manatona azy, tena hoe mamela azy, mangatany herin'Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra irery ihany no ahafahanao manatanteraka izany ary indrindra tena hoe ngatao ilay fitiavan'Andriamanitra menao anao fa ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa no afaka tena hoe ahafahanao ihany koa mity ny hafa izay nanao fahadisoana taminao na izay anananao alahelo. Aoka ho mpamindra voatahaka an'Andriamanitra ray ianao, mpamindra fomba ho zanaka hanahaka anazy ianao. Amen.